fantatry ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tsara ity raharaha ity kanefa niroso hatrany tamin'ny fifamovarotana izy ireo. Porofon'izany taratasy fifamovarotana izay nisoniaviny ben'ny tanàna ihany koa tamin'ny volana ben'ny tanàna Antananarivo tamin'ny volana septambra lasa teo ary mandidy ireo olona mipetraka ao amin'ny toerana hiarana toeram-ponenan'izy ireo manomboka ny voalohandohany taona 2024 na ahoana na ahoana tompona antoka tanteraka ary tsy afa miala amin'izany fitondran'ny razondrarymampianina oetrany Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa izay anisany mikambana ivonivony serena ihany koa andeha ora rahantsika ny fanehoan-keviny mahakasika izay. Dia nilaza le ancien ministre io efa hita koa rehefa nandehan'ny départementa io dia efa netiko tany amin'ny président razondrarymampianina hoe ahoana mariny ity dossier ity ona vetivety zany. Dia io amin'izay zany ny teny hoe alefaso sy nanakaka ny président république dikan'izany président république mahafantatra ny momban'io io dossier io satria le ministre teo taloha io ny abrogeny le DG namarotra an'io ty tetany io rehefa tonga teo izy rehefa niala teo izy dia naveriny le ministre vaovao io DG io satria agnamora famarotana ny tany io zay ny mahatonga rena amin'ny dossier io tamin'ny septembre vetivetany zany 2017 vitany akizay any dia misy taratasy nalefa hoe amin'ny janvier 2018 dia miala tao daholo olo mipetraka amin'ny villa Elizabeth io dikan'izany fantan'ny filoham-pirenena ny famarotana an'io satria ny mahafaky mamaritra tany eta dia ny ministre ny finance dia ny aménagement dia ny président république satria tany mpanjakana amin'ny état io io telo zany sy afaka ary le ministre finance vaovao dia mbola nanohy an'ity vanty ity dikan'izany secrétaire général izy tamin'ny andron'io io tamin'ny 2014 io dia nanohy izy fantatry zareo famarota tany io gn'asan'ity fitondram-panjakana ty dia mivarotra tany zay hitany fa hoe aza midiny